maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Fifaliana ny ara-banantsika rehetra indray nahatratra izao maraim-baovao izao. Saotra ny tompontsika vavaka miara-miombona ho amin'izao maraim-baovao izao izay anakinantsika ny fiainantsika eo am-pelantanan'ny tompo. Iomanantsika ary ho amin'ny fisaorana sy hovideran'Andriamanitra dia ny salamo 7:20. Salamo 7:20 andininy voalohany dia avy eo mandingana eny amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Salamo 7:20 andininy voalohany mandingana eny amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Dia arsika hiaraka hitsangana hisaotra sy hidera ary ankalazan'ny tompo ka iarahantsika miombona ny salamo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Jehovah ny fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako? Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Mianoa Jehovah fa mitaraina mafy aho, ary mamindrafo amiko ka valio aho. Raha hoy ianao, tadiavinareo ny tavako, dia hoy ny navalin'ny foko. Eny, ny tavanao ny tadiaviko Jehovah. Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao ankatezerana. Efa famonjenay ianao, aza manarina mahafoy ahy, ry Andriamanitra ny famonjenay. Fa ny raika eo mandrinika efa nafoy ahy, fa Jehovah kosa no mandray ahy. Ampianaro ny lalanao aho Jehovah, ary tario amin'ny lalana marina aho noho ny fahavaloko. Aza manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ny mpampahory ahy, fa vavolombelona mandainga sy izay mifofoloza no mitsangana hiampanga ahy. Raha izay re aho no tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah tamin'ny tanin'ny velona, miandrasa ny Jehovah ianao, matoki ary aoka hery ny fonao. Eny, miandrasa ny Jehovah. Amen. Indreny hafalianay ry avo indrindra, fa indro izahay mbola omenao izao tombonandro fahavelomana izao. Rehefa narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nandritra ny alina manontolo, ary indro mbola posaka aminao ny masoandro, ary omenao fofinaina mahavelona izahay. Midera mankalaza manome voninahitra anao izahay ry avo indrindro noho ny amin'ny fahasoavanao, ny fitiavanao anay izay isan'andro tsy tambo isaina sitrahanay maimaim-poana. Manoloana ny fahamasinanao sy ny voninahitrao. Endre Tompo miariary eto anatrehanao ny tsy fahataterahanay, fa indro manota mandrakariva izahay, ary indraindray izahay dia mandeha amin'ny fisainanay sy ny fahalalanay, ka misy zavatra izay ataonay efa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nefa heverinay mandrakariva fa mbola tsy ao anatin'ny fahotana. Mifona aminao izahay Jehovah Tompo. Avaozy izahay fanay masonao, mamonjy anay ry Jesoa Kristy mpamonjy anay. Amin'izao ora iantsona anay ianao izao, aoka iainy ny fivavakay ianao, ary anadio ny fonay sy ny fanahinay, atonga anay olom-baovao araka ny sitraponao. Ary ianao dia hiteny aminay hoe: mety aho, madiova ianao. Raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany famelan-keloka izay atolotra ao anay izany, noho ny amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy anay, ilay fampihavanana ho anay taminao Andriamanitra tsotoa. Ary mino izay fa ankehitriny dia manavao anay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary indrindra ihany koa manome aina vaovao anay amin'ny alalan'ny teninao, ny teninao izay sabatra roa lela, ary koa mitondra fahariana ao anatinay. Aoka ianao fanahy masina hampianatra anay, satria ianao no tompony teny. Ianao hitahiry izany ihany koa ao anatin'ny fonay, azonay mandresy ny asa maty Satana rehetra, anananay fanantenana, ary ahitanay mandrakariva ny fahazavan'ny tavanao. Tompo, manatrehanay amin'ity anio ity, ary mampianara anay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ny soratra masina izay mofinaina ho antsika amin'ity anio ity dia arak'izay voalahatra
fitomanina toko fahatelo andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 5:40. Fitomanina toko fahatelo ny andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 5:40. Hovakiako zany amin'ny anaran'i Jesoa. Iza moa no miteny ka mahatonga izany raha tsy zavatra efa nodidinin'ny Tompo, tsy avy amin'ny vavan'ny avy indrindra fa no ivoahan'ny sosiny loza, ko ahoana ny monomonona ny olona mbola velona fa no tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotany avy. Aoka isika andinika sy hamantatra ny aleantsika ka hiverina indray amin'i Jehova. Aoka asandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny tanantsika. Izahay efa nanota sy nanao ditra ary ianao kosa tsy namela heloka. Nisarona fahatezerana ianao ka nanenjika anay. Eny, novononao izahay fa tsy niantranao. Nisarona rahona ianao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy zavatra nariana teny afovoan'ny firenena izahay. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Misaotra Tompo fa afaka mandre ny teninao izahay. Fanahy masina ny hamomba ny mpanomponao, mandrisitraponao izay ho tanterahanay no voambara amin'ity anio ity. Ary hamomba ny mpiaino any koa mba hahatahiry izany teninao zany ao am-po. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo anery havako ny fahasoavana. Amen. Raha ny bokin'ny fitomanina no resahana, dia angamba tsy izoviana ny maro fa ny Jeremiam-paminany no voalaza fa nanoratra ity boky ity. Jeremiam-paminany izay fantatra amin'ny tantara-pijaliana izay niaretany, nandritra ny asa-paminaniana izay natrehany teo anivon'ny tantaran'ireto zanak'Israely izay niaina tany ampahababoana ireto. Ary eto dia karazana tononkira mandeha araky ny alfabeta hebreo. Ary feno tsara mihitsy zany hoe alfabeta hebreo zany eto amin'ity fitomanina izay anjarantsika ety manomboka ary amin'ny andininy voalohany ary zany zavatra resahany zany mipakatra ary amin'ny farany ity toko fahatelo ity. Ary raha fitomanina ny resahana dia azo heverina fa miafina ambadika zany ny atao hoe fitarainana. Ary miendrika tononkalo ity fitomanina ity, ary izy moa dia voasokajy ao amin'ny kanona kristianina dia atao hoe bokin'ny soratra. Ary ao anatin'ny toko 5 izay mandrafitra izany bokin'ny fitomanina izany dia milaza ny fahorian'ny zanak'Israely na ny fanjakana avaratra na ny tatsimo tany ampahababoana tany amin'ny fanangejan'ny babilonianina. Ary raha ity perikopa ity manokana no resahantsika dia azo heverina ny mizara azy ho lafin'ny 3 misongadina tahaka an'izao andiniantsika azy manaraka izao. Satria moa isika ao anatin'ny atao hoe karemy vanim-potoanan'ny fandinian-tena dia rariny loatra raha mifandraiky amin'izany hoe fandinian-tena izany ny mofinaina izay mivelatra eto ambany masontsika. Ka raha ao anatin'ny karemy isika izay mandinika ny tenantsika ny amin'ny fiainana andavanandro, ny lasa rehetra, dia toy izany ihany koa ny antony nanoratana izao tononkalo Jeremiam-paminany izao, mandinika mitsakotsako fa inona loatra no anton'izao fahoriana lalina zay lalovan'ny firenena izao. Ka
raha tarafina amin'izao fitomaniana izao ry havako, fandiniha tena tony ahoana moa no tokony ataontsika kristianina amin'izao vaninandro karemy izao. Dia ny voalohany dia zao hoe dinino tenanao ka fantaro sy ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Dinio ny tenanao ka fantaro sy ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Zao nambarany ity perikopa ity eo amin'ny 7:30 sy manaraka hoe iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa nodidinin'ny tompo, tsy avy amin'ny avy indrindra va no ivoahan'ny soa sy ny loza, koa ahoana no imonomonona ny olona mbola velona fa tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotany avy. Zany no ambarany eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary raha miresaka an'izany atao hoe fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona izany, dia ny zavatra alehan'ny saina voalohany ary tokony ho fantatra ry havana dia zao hoe ny fahefan'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra zay misahana ny tontolo-piainantsika, mitantana ny andavanandrom-piainantsika. Ary eto Jeremia mpaminany eto araka ity fitomaniana ity dia mametraka izany ato hoe fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fitondrana ny fiainan'ireto zanak'Israely ireto zany, ary misarika ireto vahoakan'Israely ireto mba hatsiaro fa ny zavatra rehetra izay miatra eo amin'ny fiainany dia tsy avaiza fa avy amin'Andriamanitra, na ny soa na ny loza. Ary raha izany dia tsaroantsika ilay tenin'ny Joba rehefa niaritra fizahan-toetra mamay izy, rehefa naneso azy ny vadiny ny amin'izay antony mahatonga ny zavatra izay miatra amin'izany hoe Joba ilay lehilahin'Andriamanitra izany dia tahaka ny nandatsa ny vadiny ny teny azy. Ary izao nambarany hoe mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao, mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa ny navaliny Joba azy dia zao hoe tahaka ny teniny anankiray ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Zany ry havako, ny fanekena, ny fahafantarana izany atao hoe fitondran'Andriamanitra ao amin'ny fahefany lehibe izany. Ary isika dia asa tanan'Andriamanitra, tahaka ny tamimanga eo anoloany ny mpanefy azy. Arak'izay fantatsika amin'izany teny zany, ny tamimanga tsy afaka hiten'ny mpanefy azy hoe za namboary vazy tsara tarena, za ataovy baka fleur tsara, arakarak'izay modely tiana anaovana azy, fa ny mpanefy azy ihany no mamolavola arak'izay tiany anaovana ny endrik'ilay tanimanga. Ary toy izany ry havako ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary raha miteny izy tsy misy mahasaka an'izany. Reny rehetrarehetra reny ry havako dia eken'Andriamanitra andalo sy hiatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindra ny mpino. Satria nahoana? Mba hizahava ny toetra ny finoana izay ao anatiny. Ary ny olona ry havako rehefa mandalo an'ireny fizahan-toetra mamay ireny dia mitady mpanony, mitady mpamonjy. Ary raha loatra arak'izany ny fitodiana amin'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe fandinihan-tena izany. Mila mahafantatra isika fa Andriamanitra no mitantana antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Endro mitantana anao amin'ny tanankavanana fahamarinako aho, ho Jehova tompony maro. Ary zany dia no hamafisiny tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay eo mandrakariva izay niteny ihany koa hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny vahatamperan'izao tontolo izao. Ary jereo tsara mivavaka Jesosy an'ny mpianatra, zao nataony hoe za mangataka aminao tsy ialany eto amin'izao tontolo izao, fa mba nino hiarovanao azy amin'ny ratsy. Izany hoe eo amin'ny andavanandrom-piainantsika zany dia tokony miomana mandrakariva isika amin'izay mety hitranga eo amin'ny fiainantsika. Mety handalo fifaliana isika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, atsiaro fiadanana isika, fa eny antsefatsefany eny handalo fizahan-toetra isika, satria Andriamanitra ao amin'ny fahefany mitantana antsika, mizaha toetra antsika mba hahatonga antsika ho mafy orina amin'ny finoanan'i Jesosy. Ary ho tafatoetra mandrakariva, ka raha avy ny tafio-drivotra, raha avy ny zavatra maro samihafa na ao anatin'ny fangidiana lalina aza
dia mahafantatra sy manaiky ny fitondran'Andriamanitra hoe Jehova no mitantana izao rehetra izao. An'Andriamanitra ny fahefana fa ny anjarako dia ny manompo azy, mankatò azy, manaiky ny fandaminany. Zany ry havako no toe-po tokony ananantsika ao anatin'izao fandinihan-tena izao. Indraindray manko tsika alaim-panahy metsiny an'Andriamanitra amin'ny zavatsarotra izay lalovantsika, ary eo indrindra Satana manararoatra ny fontsika ka tonga antsika indray ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary jereo ny toe-pon'ny Joba izay niazona izany finoana an'Andriamanitra izany. Na dia tafalatsaka tao anatin'ny firehariana tafahoatra ry Joba, dia indro fa voatahiry mandrakariva tao amin'ny finoana an'Andriamanitra izy. Zany ry havako no afatra ho antsika amin'ity marain'ity hoe miorena amin'ny finoana ny Tompo izay mitantana anao isan'andro isan'andro. Na dia tsy takatry ny sainao aza ny fitondrany ny fiainanao, fantaro fa mahasoa anao izany, mahasoa ny fiainam-panahinao, ary keo satria izay ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary izay raha teo no Andriamanitra manerinerina azy, manerana izao rehetra izao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Fa ny zavatra faharoa ry havako dia izao hoe fandinihan-tena manahoana moa no tokony hiainantsika ao anatin'izao karemy izao. Dia eo amin'ny tapany faharoa eo hoe 140 ka hatramin'ny 240. Eo ambanin'ilay alfabeta hoe nona. Aoka isika andinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'ny Jehova. Asandratsika amin'Andriamanitra ny an-danitra ny fontsika sy ny tanantsika. Izahay efa nanota sy nanao ditra, ary ianao kosa tsy namela heloka. Eo dia tsapan'ireto zanak'Israely reto noho ny fangidiana lalina hoe nafon'Andriamanitra izy. Ary tsarotsika ny tantara fa nisy fotoana ity Jeremia mpaminany ity na mbola tsy hiatra akory aza ny loza azo ny fireneny Jota, satria ny tavaratra tamin'izany dia efa babo, dia ny tatsimo sisa notavela teo, dia rehefa nampitandrina ireo firenena tatsimo ireo Jeremia mpaminany, tsy nety ny aino izy. Ary tamin'izany eza dia nisy mpaminany sandoka izay nilaza hoe fiadanane, kanjo tsy nisy fiadanana tsinona fa Jeremia nanao faminaniana fa hitranga ny loza raha tsy miverina amin'Andriamanitra ianao. Kanjo zao nambarany Tompo taminy hoe aza mivavaka ho an'ity firenena ity, fa na dia hifady hanina azy izy dia tsy hiaino ny fitarainana ao. Jeremia 4:12. Kanefa naname-petra azy ary Jehovah Andriamanitra, mbola nanao vavaka fitarainana ho an'ny ireto fireneny Joda ireto ihany. Ity Jeremia mpaminany ity hoe efa narinanao tokoa va Joda, efa naharikoriko ny fanahinao va Ziona, nahoana no dia namela anay ianao, ka efa tsy nety sitrany izahay, nanantena fiadanana izahay, kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampahoriana. 7:20 ao amin'ny toko 4:40 ny atantsika izany. Satria maninona mafiatoka ireto firenena zanak'Israely ireto, ary na dia nivavaka nitaraina tamin'Andriamanitra izay Jeremia mpaminany, indro niatra ny loza, babo tany Babilôna ireto zanak'Israely ireto. Ary tsy izany ihany, fa ao anatin'ny fahaterena lalina dia mbola miantso ihany izy amin'ny alalan'izao tononkalo izao hoe aoka andinika sy hamantatra ny alehantsika isika ka hiverina indray amin'ny Jehova. Ry havana malala, ao anatin'izao fiainana iainantsika izao, aoka isika tsy avonavonam-po, aoka isika tsy ho diso fihevitra, indraindray isika rehefa mandalo filaminana eo amin'ny fiainantsika dia adinontsika ny fiantorana amin'Andriamanitra, lasa mandeha rotinina ny fiainantsika, mandeha amin'ny fahazarana, ka tsy manaiky sy mamantatra ny fitantanan'Andriamanitra arak'izay voalazantsika tao amin'ny tapany voalohany. Ary indraindray koa isika rehefa ao anatin'ny fahaterena mametsiny an'Andriamanitra ary mitady vahaolana ho an'ny tenantsika ka manao ezaka maro samihafa ioarana amin'ireny olana ireny, mandrakariva nefa arakaraka ny ezahantsika vao mainka mampiditra olana vaovao ho an'ny tenantsika. Vahaolana dia zao arak'izao perikopa zao hoe aoka isika andinika sy hamantatra ny alehantsika ka miverena indray amin'ny Jehova.
Zany ry havako no amboara amin'ny tompo amintsika amin'ity anio ity. Fandinian-tena ao anatin'izao karemy izao. Aoka atsika tsy hanao ny tenantsika ho marina fa andinika azoto mandrakariva andinika ny tenantsika. Ary araka ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintianina 2:13-15 dia zao nambarana hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Aoka tsika azoto mandrakariva andiny tena, izaho toetra ny amin'ny finoana. Saola ny lalana izorantsika efa tsy ao anatin'ny lalana izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona moa no zavatra antony mahatonga ny fiainan'ny firenena malagasy toy izao? Satria miaina ao anatin'ny avonavom-po ny malagasy na ny kristianina aza dia mihevitena ho zavatra, mihevitena ho marina, tsy mandinika ny tena, tsy mazoto mandrakariva mamantatra ny zavatra natao teo anatrehan'Andriamanitra, fa indro manamaritena mandrakariva. Asandrato amin'Andriamanitra ry havako ny fonao amin'izao fotoanan'io izao, fa tsy misy marina eo amintsika na dia ray akory aza, araka ny voalazan'ny Isaiah-paminany, eo anatrehan'ny fahefan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa isika rehetra dia samy efa nanota avokoa, ko andeha hiverina amin'ny Jehovah Andriamanitra. Zao nambarany tao amin'i Jesosy Kristy hoe makanesa ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao ny ianareo inona ozy? Fitsarana. Ilay fitsarana io dia fitsarana tsy le voafehy ao anatin'ilay azakazaka maro samihafa ihany, fa le fitsarana ao amin'ny finoana, zany hoe mari-toerana tsara zany. Ka ninninona zava-mangidy afafy ny Satana dia tafatoetra mandrakariva ny finoantsika, satria tafaverina ao amin'Andriamanitra isika. Ary tsaroa fa zay ny antony natongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, nandrava ilay hevitra mampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra, izay nafafy ny Satana mba hahatonga antsika ho amin'ny fahoriana lalina. Fa Jesosy nandrava izany hevitra izany mba hiverenantsika amin'Andriamanitra, hahatonga antsika hanana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Mahereza ry havako, mazotoa mandinika ny tenantsika mandrakariva raha mitoetra amin'ny finoana isika na tsia. Ary amin'izany rehetra izany, ho anao izay efa manao azy mijoro tsara, mitoera mandrakariva ao amin'i Jehovah Andriamanitra, ho anao izay mbola mahatsapa fa marefo, dia indro miteny aminao ny tompo hoe miverena, fa Andriamanitra vonona indray ianao. Zao nambarany hoe izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Zavatra fahatelo ry havako dia zao hoe fandinihan-tena manahoana moa no fandinihan-tena tokony iainantsika ao anatin'izao karemy izao, dia zao hoe ny fahatserovana ny fitsaran'Andriamanitra antsika. Zao no ambarany amin'ny 7:7-15 hoe ny sarina fahatezerana ianao ka nanenjika anay, eny no vononao izahay fa tsy niantranao. Ny sarina rahona ianao ka dia voasakana ny vavaka, nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo fovoan'ny firenena izahay. Zany ry havako ny fitsaran'Andriamanitra ny zanak'Israely noho ny fahamafikatoka, mihodina amin'Andriamanitra mandrakariva, manompo Andriamanitra hafa, miaina ao anatin'ny faharatsiana sy ny fahalovana maro samihafa. Ary inona ny vokany? Any ampahababona. Ry havana malala, tsarovy fa isika rehetra dia mbola ho tsaraina araka ny asantsika avy. Andrao lahy, anao tahaka an'ireto zanak'Israely reto hoe anarina mandrakariva kanefa tsy mety meno anatra. Antsona mandrakariva hiverina amin'Andriamanitra, fa indro mampitodotoa any amin'ny fananganana sampy, ka Andriamanitra tsy mahavontsy tena akory no hitadiavana famonjena. Ary tsarovy fa tsy misy izay avy amintsika olombelona ka hahatonga antsika ho afaka amin'izany atao hoe fitsaran'Andriamanitra izany. Tsy hoe satria ampitandrana dia tsy handalo ny fitsaran'Andriamanitra, satria ampiandry na dekona mpandray ny fanasan'ny tompo, fa isika rehetra tsy ho afa-miala amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany, ka mba tsy hahatonga antsika ho tahaka an'ireto zanak'Israely ireto izay ao anatin'ny fahaterena lalina, ka mahatsiaro ny famaizan'Andriamanitra. Ary tsaroa fa Andriamanitra io dia Andriamanitra masika. Misy tononkira malaza hoe tsy Andriamanitra masika na manasa azy, tena masika Andriamanitra ary manasa azy.
tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana ary tena manafay mba hahatonga antsika ahita ny fahamarinana, ny lalam-pahamarinana izay tian'Andriamanitra izorantsika, hahatonga antsika ho tafaverina ao amin'ny valan'Andriamanitra. Indro ary havako izao tenin'Andriamanitra izao ho anao. Hevery hoe fa mbola ho tsaraina ianao. Aza variana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ihany. Ekena izany ao amin'ny manofo, fa zao nitsarovo hoe mbola adinina isika ka raha avy ny Tompo. Movy ahita finoana ety ambonin'ny tany izy, araka nambaran'i Jesosy. Koa amin'izany amehezana azy dia izao hoe dinio ny tenanao ao anatin'izao vanim-potoanany karimy izao. Fantaro sy ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ary manaraka dia izao hoe dinio ny tenanao, miverena amin'i Jehovah Andriamanitrao, miombona fiainana aminy. Satria nahoana? Satria mbola handalo fitsarana izao sy anao. Indro ary ny tontolo andro eo anatrehantsika. Tsarovo izany teny izany ry havako, entsika mamakivaky ny tontolo androntsika, mba tsy ho lavo isika sanatria vao mivoaka ny varavaran'ny fiangonana ka ho tafasaraka amin'ny avy indrindra. N'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho aminareo ny fahasoavana. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa mampatsiahy anay ianao amin'ny alalan'ny teninao, ny tokony andinianay ny tenanay, satria izahay indraindray dia mihevitra ho marina eo anatrehanao. Ankehitriny Tompo dia mahery ny fonay satria ianao mampianatra anay ny teninao. Tehirizo izany fanahy masonao, mba hanaiky mandrakariva izay ny fahefanao ny fiainanay, ny fitondranao ny fiainanay, ka tsy monomonina fa hanaiky, satria izahay dia asa ny tananao. Ary zavatra andrasanao dia izao hoe fiombonam-piainana aminao Tompo, ka izahay hiverina aminao, tsisy elamelana intsony, satria Jesosy efa fampihavanana ho anay taminao. Ary satria ianao dia mandray anay ho isan'ny ondry tandremanao, raha hiatrika amin'ny fitsaranao izahay, tsy hatahotra na hangozogozo, satria marinina amin'ny finoanan'i Jesosy, ary ny asanay izay hitsaranao anay dia ho voatahiry amin'ny finoana izahay. Ka izany asa izany dia ho hitanao fa hiteny aminay ianao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao, ho tendreko ho mpanapaka ny be. Tehirizo ary izahay Tompo amin'ny finoanan'i Jesosy, amin'ny fahamasinanao, ary isan'andro isan'andro ani eo mandrakariva ianao fanahy masina. Vavaka izay ho an'ny tontolo andro eo diavinay, amombanay ianao fanahy masina, da io ndray aman-dreny amin'ny asa fivelomana, mba hita fahombiazana hiaro amin'ny ratsy rehetra ianao. Ny zaza mianatra ane ho tahinao mandrakariva, mba ho lohany fa tsy ho rambo ny sehoan'ny voninahitrao, hitomba ho fahendrena sy ny fahatahorana anao Jesosy. Ary ny ankizy madinika koa dia hombanao mandrakariva fanahy masina. Ho fiombonanay atambatray izany ende vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra anao izay Tompo fa afaka niaona taminao izahay, ody izahay mombahanay ianao, ho tanterahanao aminay ane ny tsodrano izay omena sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy, ary raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andriamanitra hatateraka izay rehetra tokony ho anareo, araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.